Miantson'olo pirenena rehetra eto Mahajanga mba samby andrainy andraikiny manoloana ny aretina coronavirus zay mirongatra eto amintsika raha matoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara raha antanirina lalao na nina fanentanana no ataony rehetrarehetra mba hanao le cache-pouce zany ary raha ohatra moa tsisy zavatra atao firy angamba divelany tsy tokony hoe tena hoe andehandeha mihitsy zany mba hipetraka ny amin'ny tokantranontsika tsirairay avy azadino ihany koa ny manasa tanana ny mampiasa gel fa tena misy ry havako le aretina io ary zay no mahatonga anahy manentana antsika jiaby mba ampiasa an'le cache-pouce. Manoloana ny mety tsy fampiny oxygène ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra mandray ireo marary n'ity aretina ity nanambara raha matoa solombavam-bahoaka fa anolotra oxygène miisa 10 izy ho an'ny hôpitaly ampiasaina maimaimpona ho an'ireo marary zany. Resaka amin'ny dokotera tompony andraikitra moa tenako rehefa aveo ary anolotra oxygène bouteille 10 zany mba hoentina anavotana an'ireo malagasy mitovy raha sy ho an'ireo zay marary tsy akanavaka mila an'izay oxygène zay. Mikasika ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana voalohany kosa nataon'ny gouvernement dia ireto avy ny ladinika amin'izany. Amin'io moa zany misy ny fandiniana zany misy ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola azo avy amin'ny ida mikasika ny tetikasa prodigia dia aveo misy ihany koa ny fandiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola zany entina amin'ny tetikasa produire de misy ihany koa ny fandiniana ny volavolan-dalàna manova ny andininy vitsivitsy amin'ny lalàna 2014-020 zany tamin'ny 27 septembre 2014 zay lasina mpanitsina sy inampiana zany io lalàna io ny 2018 bara 011 tamin'ny 11 jolay 2018 mikasika ny vondrom-paritra ny tsinjara-pahefana mahakasika ny fifidianana sy ny fandaminana eo anivon'izy ireny. De misy ihany koa le fifidianana zay hosolotena anankiroa na avy ety amin'ny assemblée nationale zany sy avery ary amin'ny anosy amin'ny solotenan'ny sénateur zany io zany dia eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no isin'ireo solotena anankiroa ireo de mazava ho azy moa zany fa hoisy ny fifidianana an'ireo solotena anankiroa zay isolotena eny anivon'ny fitsarana avo ny momba ny lalam-panorenana. Coronavirus dia efa samy manao ny entso zavatra avokoa amin'izao fotoana izao ny saranga ny tsampandraha raha rehetra mifandraika amin'ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika.